Ity arahintsika amin'ny alalan'io caméra de surveillance io ihany koa fa mbola nandositra hitahina niala ireo olona nanendaka azy ary navita ny azakazaka namonjy ny tsena kely teo ampita manakaiky ny tranon'izy ireo. Teo avy eo noho ny famonjena namonjy toeram-pitsaboana ity tovolahy ity. Nisy ihany koa ireo sary nalain'olon-tsotra teny amin'ny manodidina no nahitana io tovolahy io nentina tamin'ny toeram-pitsaboana kely eo amin'ny mbola madinika saingy tsy vitan'izy ireo teo ny fitsaboana ka nobataina niditra tanaty tukutuky namonjy hôpital Betomasina saingy efa tsy tana intsony ny ainy. Hoy ny rainy. Teo amin'ny tratrany teto dia ohatran'ny hoe nisy frottement-le antsy kely nandalo teto amin'ny lohany. Izy mbola navita nitsoaka izy zany avy any nipita nandeha nakaty. Dia efa teto moa zany izy vao ny olona vao niteny zanak'olona ato. Misy fiaretan-tory zay io ampitany le action le olona le niravaina zany io. Ny antsivonjy le olona voarava fa tsisy nihetsika le olona magnakaiky teo. Nisy posy mivezivezy. Ny antsivonjy le olona voarava dia izy mbola tafipitany nitsaka andeha any amin'izareo satria fagnakaiky tranon-jareo ihany le toerany nisihon'le action. Dia tonga tany amin'izareo izy angambany zay vao izy tonga le olona Pierabelona dia nitondra ananjy tamin'ny hôpitaly akaiky eo ihany fa tsy andraisin'le hôpitaly teo. Dia nalefa tany amin'ny Betania moa le izy tonga tany tsy tratra intsony ny ainy. Tsisy nenenina lasany. Zay le zava-misy aloha voalohany satria ny telefônina ny tany anaty posiny fa nita hoe tsy tena tanao tena kojafotsy za sisa zany le posette nisy posette zay nentina zanginina eto amin'ny tendany. Quand on va à l'extérieur, on dit que Madagascar, c'est là où il y a l'insécurité. Alors que non, comparé aux autres pays, Madagascar, on peut sortir la nuit, il n'est pas ça. Même, je peux parler de ça à partir de mon hôtel. Tranga zany resaka tsy fandriam-pahalemana ity. Satria tena mampiteny mona ny vonolo lehitsy fanafiany aroa fandratrana ria naiza le manerana ny nosy dia tena hoe betsaka reo tranga mampivarahontsana ary tsy vitany hoe alatra tsotra, tsy vitany hoe fanendahana, tsy vitany hoe fitetavana fangalarana entana na salan'izany fa tonga hatrany amin'ny fandatsahana ain'olombelona. Resaka soatoavina aloha zany hoe malagasy isan'ny hoe tena mitandro an'izany ainy zany fa amin'izao fotoan'izao tsisy an'izany na zavatra kely tsy dia makay zary dia ohatrany hoe tena vitana mandatsaka ain'olombelona. Dia zay le manahirana misy zavatra marary ny fiarahamonina, marary ny firenena amin'ny resaka hoe tsy fandriam-pahalemana ary tato anatin'ny 7 ora farany zany ohatra dia olona anankitelo tanora vao eritrerina anankitelo no hoe namoiny ento anatin'izay dia anisan'izany ilay tany Tomasina, nisy ihany koa tany Anjiaji any amin'iny faritra Ambatobohena iny dia ry Ambavahitokana Itosy ihany koa nisy tovolahy anankiray nisy nanindro ananjy. Zany ilay isan'ny zavatra mitranga. Miaraba Brito. Manahoana dia miaraba ny mpieno mankasitraka hatrany amin'ny fiarahana amin'ity andro alakamisy alarobia inona androany alakamisy fantatra ve ny fototry ny olana zany manko zany zao no tena zavatra raha ohatra ka hanao zavatra ianao kanefa tsy fantatra ny fototriny dia mety iren'le hoe manala fanaitaina an'ireny fotsiny no hita. Dia Tomasina moa zany zao no tena ohatrany hoe any Tomasina no tena ohatrany fantoka be mihitsy zany zao le resaka tsy fandriam-pahalemana io dia après la mort moa zany dia nisy médecin satria navory daholo ny mpitandro ny filaminana dia litota dia nanao hetsika rodo be zany amin'le hoe aparitaka eraky ny quartier anao zay iverenana ny fandriam-pahalemana ny Tomasina tangitamboa avariny zavatra mitranga zany manamafy an'ilay mifanovatra amin'ilay teneny tompona andraikitra ambony ara-panjakana hoe any Madagasikara tena manosy ny firenena misy embouteillage ny resaka hoe tsy fandriam-pahalemana miankina amin'ny toe-karena sy ny sosialy sy ny zava-misy ao afaka mivoaka dia iny moa zany ndresana afaka mivoaka amin'ny alina ny olona any Madagasikara sy ny sisa fa tena amin'izao fotoana zao ny angaron'ny olona angaron'ny jiolahy moa zany hatramin'ny mpitandro ny filaminana tany efa ndresaka Tomasina antsika dia vao tamin'ny 20 febroary nisy alilay tovolahy 20 taona zanaka polisy maty no tofirin'ny jiolahy hoe avy niasa le polisy dia narahany olona narahan'ilay olon-dratsy avy tao aoriana dia nitafihany tao dia tena hoe ny zanaka tofirina eo amason'ny ray aman-dreny eo amason'ny ray tapo zany ny zavatra mitranga tena hoe enjana samireo everina fa hoe afaka miaro tena sy manana fiarovana ary zany amin'izao fotoana zao mandrindrira anazy dia mijery koa tsika hoe vao tamin'ny herinandro ambony mety 10 andro lasa nisy solom-bavim-bahoaka Irmara
avy any tsara tanàna de tena miresaka mihitsy hoe any aminay any ka tena tramo-mahantra am'izao fotoana zao a misy makakeriny tena hoe tsy manaka atao fa tramo madinika hoe tiana zay intsiny zalahy fotsiny a rehefa hoe azahoana vola rehefa tsy azahoana vola mety vonony any a zany ny zavatra mitranga de tena zay l izy de mbola misy mpitondra fanjakana mbola masaly manao teny fiantsina ity volana maritsy ity mantsy ty volana tokony hoe ampitambatra merenana indray ny fitiavan-tanindrazana hoe tena hoe amindronana hery miohatra hoe inona ny zavatra iombonana na hoe fahavalo iombonana de le fantrana zany rehefa tena nahita an'ireny zavatra anazy ronao ratseraka tany Tomasandreny zalahy de hoe tena tany lamina be ty iny ary olona anankiray iny olona ao an-trano andeha jiry voka-pifidianana fa tonga de tena tsy de hoe ahoana ary no mahatonga ny situation ohatra n'io zany ao Tomasina daholo zany mitranga zany zavatra zany zalahy ary zao mitobaka loatra eto amin'ity tanàna atsika ity ny zava-mahadomelona ary tsy malefaka fa hatramin'ny mahery vaika indrindra ary tsy voandroany fa efa hatramin'ny fotoana naritra no nahenona fa i Madagasikara de plaque tournante amin'ny trafika na zava-mahadomelona mahery vaika efa mba nisy fepetra venondrasina manodidina zany satria io ihany koa de mahatonga an'le hoe manaonao foana zany ao anatin'le izy ary miteraka le resaka herisetra ohatran'io zany le hoe tena hatramin'ny ainara de tsisy asany tsony aminatrehan'izay ary eto de efa fantatra le izy gne tsy hoe itsika ino fa de zavatra factuel tena hoe zavatra fezany le izy de misy an'le hoe miditra eto izy zany badoda de mivoaka eto izy a doda be azafady mety hoe zany samy olona roa samy hafa zany fa mety olona ray ihany io hoe miditra eto izy badoda mivoaka eto izy doda be de tena zany rehetra zany tsy mena vadika atao ny sosona ny ratsy tsy mena vadika atao ny sosona misy zavatra atao ihany any anivon'ny fiarahamonina mahakasika an'izay tenen'ny Brito zay fa le zavatra atao ohatran'le hoe tsy haiko a ohatran'ny hoe fanalana azy fotsiny satria teny Ambomirary zao maly Antananarivo eny Ambomirary zavaina daholo ny lehilahy hoe sao de misy rongony any anaty posy de teria tsara sotra koa mbola sy mifaky-maly mbola Antananarivo de zavaina ihany keo sao de misy rongony ao anatin'le fiara zany de tena hoe raha hitana tizy anankiray zany de ahoana ny tena tiako tenena zany anatin'le izy hoe raha tena hofongorona le izy a tena voafongotra hoe aiza mifototry ty zavatra ty fa zavatra kely ohatran'izany nietsika atao ianao zao raha maka ohatranay polisy de mahita rogony rogony ao satria misy sarbo gony ray a de misy vary koa gony ray de rogony ao tsirasira tsy atra zabora manify iny lo fa sotizaky ianao fa marina le teny teo hoe rongatra ray zay rongatra de hoe io tsy voazao a fa fotoana naritra io ary tsika dia midadasika ny sistantsika 10,000 kilometatra misy an'ireo nosy ihany koa ary de be dehibe ny zavatra hoe tena tsy voafe zany eny amin'ny sistany zany zao lafiny anankiray ihany koa de hoe resantsika to hoe Tomasina de vavadiny filazany tsara de ao anatin'io zany de hoe betsaka ny vondrom-pita izany na amina hoe ohatra hoe resaka ara-panahy io fikambanana ara-pivavahana na io resaka fitaizana amin'ny lafin'ireny ataontsika hoe firaisamonim-pirenena na io be dehibe zany fa tena ny fiangonana zany fa tsy resahako tsony ao anatin'le izy fa mila mametraka fanontaniana mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe manahoana naomby ve mba efa samy nametraka fanontaniana amin'izany ve hoe naomby ve mba misy fiakony tsara ve ny zavatra atao anatin'ireny de mety izy ity fangamo kristianina daholo ny mponina eto Madagasikara ekena fangamo hoe salamy daholo ny mponina eto Madagasikara ekena fangamo hoe tsipino daholo ny mponina ekena fa tena manana didy lehibe zany samy mametraka an'le barangy le resahana teo amin'ny lafiny fampifanabeazana indray zany zay resahana zay akoatra ny zavatra ny sekoly ny any amin'ny sekoly amin'le hoe civisme sidisy zany rehetrarehetra zany fameno de mitena anjara biriky tsy mbola tara fa afaka atao zany satria mba ilana amin'le mbola misy asiny amin'ny malagasy ve ny atao hoe aina zany aina zany de tena tsy fantatro aloha hoe tsy ananapira satria raha afaka ny vidina manko hoe de tsy olana anay hoe makeny amposara mba iny atao de mba misy mivarotra aina ve ato
fa hafa ndray manko le mivarotra iny le tena hoe tena efa mivarotra ina mihitsy le olona iny manao le zavatra iny zany le tena hoe manao fa raha azo ny vidiny io a resaka hafa fa io tsy azo vidiny io fa tena indray mandeha tsy miveriny io zany de zay le hoe ahoana mipetraka ny fanabeazana any amin'ny sekoly na sekoly miankina amin'ny fanjakana indrindraindrindra na ny tsy miankina amin'ny fanjakana io ma ihany koa na ny miankina amin'ny finoana io a de eo angory hoe karazana hoe atoko-pivavahana hoe association culturelle rehetrarehetra zany na ao anatin'ireo fiangonana lehibe na ny fiangonana zany samy mila mametraka fanontaniana hoe fa maninona le fiarahamonitsika ny tonga amin'izao araka ny fanambary hoe mety zany mino fa vita ny diagnostique hoe inona ny mahatonga nyity problema na tsy fandriam-pahalemanyity de sam'izay tsika io nefa zany de hoe mila milamina be eto alohan'ny 24 avril aloha fa zay zany aloha ny sondage zay ny sonde voalohany aloha ina le 24 avril hoe ho avy eto ny vahiny avy amin'ny COI de ho avy eto koa ny filoha frantsay zany manoloana an'io satria hanao visite izy ao anatin'izany mbola tsisy fiovana aloha zay calendrier zay hatreto mbola tsy satria mbola misy eo amin'ny 4 volana zay sy 2 volana io sisa 2 volana sy tapany eo zany a de ho tonga zany zany tena ao anatin'izay zany de tena mila mametraka zo milamina be ny tsavavavao dokotera mba hitena vahiny de io zany le alana le hoe aokotsika tsy tsaratsara velatsindray ao anatin'le izy me tsara velatsy amin'ny lafininona moa zany le izy jereo hoe tena tany milamina Madagasikara ny tany milamina zany de tsy de tena mitovy an'ireny hoe feno mpitandro filaminana manao akanjo karikary inona filaza karikary moa fazany le maramara be reny eran-tanàna raha vao reny moa tsy mivezivezy eran-tanàna de olona tsy milamina ho ananao tsy milamina de efa zay zany le fandehan'le izy ka tsy maintsy resahany zany mino fa efa vita ny diagnostique zava inona ny daholo inona mahatonga ny inona ny fototry ny olona de eo aloha mety tsy niasy zay zany hoe tsy be loatra ny tsy anasy faharo zava-mahadomely ny fotom-panabeazana eto amintsika tsika mantsy efa fotobola zao mandeha resaka fotobola zany hoe raha vao mananiny hoe vao mijery de inona jerijereny de hoe vola re tena hoe vao mijery tonga de matombanina vao mitonga fijerena avy any ambony tonga any ambany de hoe any amin'iny zao mibopy zay koa le zany vao miresaka kely raha hoe te ahazo kely amboarina fiangonana de ahoana ry pata tsika vao mitodika kely magary arakaraka vao miova carte indray ianao olona ray ihany le miteny atsy de ahoana pata atsindray izy ahoana depa de arenana ry izy ay patron hitanao zany votanao zany izy iny adolo mahatonga zany tazanao foana izy de zay zany le izy hoe normal be any le mpivarotra raha ohatra ka mametaka le soratra hoe Kristy le eo amin'ny anio inkiotany e moa asina le iny zao fa hitako fomba dehibe any amin'ny clave misy an'le talo le mpivarotra fisotroana kafe de misy soratra kely am'le vitrine any Kristy misy an'izany eny aminareo fa tonga hoe badoda ny raha ny tao an-trano hoe nana mividy mofo sy kafe tonga teo izy mianana be izy verina de tonga de nanontany le fa inona ny atao badoda efa hoe Kristy saika hividy mofo gasy fa itsy efa misy manao aparitra olo le mihona ty vita verina mibadoda verina de tonga tao an-trano ary tao tsy mitondra ninina mihitsy alafa nanina ka le izy eo am'le mpivarotana iny de efa nisy nanao aparitra any Kristy le mofo toto hitanao zany fa maninona zany resaka communication daholo zany rehetrarehetra zany ny mpitondra fanjakana aloha zany hoe somary mifindra kely any Mahajanga aloha zany zany hoe any Tomasina de any Mahajanga ny renivohitra kely Madagasikara aloha zany am'izao fotoana zao renivohitra Vonjomaiky satria maninona efa any toerana Trinomale zany ny filoham-pirenena mivady ho tanterahana am'ty an'io ty any am'izany toerana zany ny filakevitry ministra ataontsika hoe inona filazana zany mitety-vohitra zay mety madikasa midikasa hoe karazany hoe conseil des ministres décentralisé zany raha ohatra ka zay no izy io tsy hoe vaovao efa natao ihany Mahajanga sy Tomasina de samy renivohitra faritra samy renivohitry ny faritany eto Madagasikara ireo zany de samy ataontsika hoe toeran'ny fizahantany zay aloha zany de ny any Mahajanga manana olana amin'ny jiro
dia mino zany fa mety amany toerana mety tsy haiko raha iverina indray le kabaritany tioliara ry tokaraha fahalimanana mikasika an'le resaka mivovo iny fa zay aloha zany satria fa fanroana zao farafakeliny na inona niny resaka hoe mivovo zay ataona tokony andraikitra ambony eto amina firenena eny zany de any Mahajanga ho hitantsika ho mifandaram-potoana satria manomboka amin'ity anio ty de toy Abrapitso amin'ny Sabotsy zay lazalintsika lizy hoe somary renivohitra kely fa ivirenina le Tomasina dia tanàna fizantany akoatra n'le hoe avokaavoka ara-toekarena satria ao zany misy ny serana tsambo lehibe indrindra eto Madagasikara nisy zavatra natao tany de le hoe Miami io zany dia karazana toerana anankiray sady misy fialamboly natao isarina ihany koa ny mpizahatany anatiny indrindra ary eo fakatahaka ohatran'ny zavatra mitranga ny États-Unis sy ny sisa ny Miami moa zany natao anarany fa no fanalavana l'izy moa nataony ezahana hoe ndadavana voambolana amin'ny teny gasy ny fanalavana le Miami zay zany le ao Tomasina de ina mbola fanalavana l'izy taloha misy resaka fiavana mifankatia reo anatin'izy tsy mifanaraka amin'izay nefa le zavatra misy zany hoe le ohatrany hoe raviravina tetina fotsiny zany fa tsy ainana tsy lalatsaina tsy zany Tomasina zany amin'ny andriny ankehitriny zany de hoe tanàna fizahantany tokony lamina zany satria le trangan-javatra misy ohatra le tsy fandriampahalemana miseho satria tena miparitaka be amin'izao resan'ny teknôlôjia zao le izy dia mamendrika ratsy an'le toerana ary mety hampihemitra ny olona tsy ho an'ny Tomasina manahirana be no mandeha makany satria tsy milamina ny lalana mandeha makany raha teo moa zany efa tsy mimoana tsony no miteny fa mety ho fongarina hatramin'izay le izy hitanao zany mety ho fongarina hatramin'le izay zany le fandehany de le Tomasina zany raha jerena historiquement zany amin'ny hoe Betsa Misaraka tam'izany hoe Betsa Misaraka ina natongavany zany anarany zany ho an'ny mpahitatara misy resaka fifandrafesana zany to de Tomasina ihany koa vavahadiny filazantsara zany tanao zany mila fatarina zany io Tomasina io ohatrany ahoana maninona no tonga amin'ny zavatra ohatran'izao de zay le izy hoe maty moa zany maty de tonga ny dokotera rehefa avy eo de zao zany le hoe mila fatarina hoe ina ny antony zany ina mahatonga an'io fandriampahalemana io de be dehibe eo zany le hoe resaka tsy fananana asa tokoa ve le izy resaka hoe zara miangatra ve le izy zany hoe le hoe ohatra mba misy azo hohanina ihany le hohanina resahana zany hoe misy azo trakona le hanina teny ohatra le hoe miasa teo ina le tenen'ny Gilbert teo izy moa nisy teo Gilbert katambaoka le niteny teo iny hoe tsy le fiainana zatra fa olona mikamo de zay koa zany mila jerena io zany le endrika ratsina zao zany le izy le zavatra nitranga tamin'ny 2024 de namela takaitra amin'ny fiarahamonina malagasy tsy azo tsy niavana zany satria de lasa manohitra ray aman-dreny ny zanaka de tsy misy tsony ny fifanajana zany ainy zany moa de ohatrany tsisy vidiny ary le mandainga tena faran'izay zokony Promax amin'izao fotoana zao tanao le hoe hita zao fa tena hoe mainty io de misy mbola manao an'io fotsy ihany tsy le hoe mana fotsifotsy fa tena hoe efa hita zao fa tena hoe ratsy de mbola misy mitondra an'izy milaza an'izy ho tsara tehaka se miopy zay le izy ary ny tena problema de ty le fitaizatazana am'le hoe kitolotolotra satria le kitolotolotra ihany koa dia tena nitaizan'ny olona am'le hoe efa ireny na fandimy ireny ny larana fa anao miditra eto amin'ny Top Radio roa mizahateboka valo ny roa minitra ho an'ny olona anankiray tena mba mety raha ohatra ka mba rehefa tafiditra de mba ahena kely ny radio de mba mena le mikikika de afaka manao hevitra zara ihany koa ianao amin'ny ity fandarana ity tena mety koa de mba ny anarana sy ny toerana mahafinaritra foana ameno azy manao zato izy lakamisy indray eny ary nanaraka le famakasakana nataonareo teo zala momba le resaka zava-maty mielona de zao raha nandeha ny 1960 naza fahaleovatena nanomboka ny diva ny zavatra io 2025 telo zao 20 taona tiarina mbola tsy fongotra le izy fa raha fahafantarako manokana an'le izy de le atsika malagasy zany tena fongorana fa le avany ivelany no ampanjakany satria nandinkina reny le atsika malagasy hatramin'izay marina fa zava-maty mielona fa mbola tsy de tena nirongatra be ohatry zao ny
zavatra ratsy ataondry le rony fa voniditra teto avy any ivelan'ny héroïne inona koa le atsindrony ty ka io zany tena marina raha mongotra ny tanteraka dia any an'le foibe mihitsy fa raha izana ianao nge tsika mety rona telo no tatapiantsika fa any amin'le foibe neny ka amatonina mihitsy ngambe raha mahita reny tamin'ny 2024 firy taonina hoe dorany io zany tena marina raha fahafantarako an'io politika io satria ny tsika eto zany raha fahafantarako anazy vola be nge io zalahy raha fahafantarako anazy satria raha hita amin'ny sary reny avoaka ny mpanao gazety reny le amin'ny taratasy kely reny no ariary kieritrereto hoe raha manana raiky tapo amin'ireny zany ianao fa manana ohatriny fa io sous forme fotsiny fa raha tena hofongorana io raha any amin'ny faritry Dego any amin'ny faritry Tiliara any tena mpamokatra an'io raha tena le fanjakana fongorana io fa ena fongotra dia eo amin'ny resaka raharam-pirenena fa maninona moa zany le filakevitra minisitra natao any Majunga tsy salina malalaka Antananarivo sa mba andanina vola kely indray aloha sady mba hitsangatsanganana mahapalahelo zalahy le fiainana eto Madagasikara io zany tena marina miankina amintsika rehetra ny fanovana an'le toe-tsaina mihitsy fa efa mitombona zao voalaza amin'ny baiboly any aoriana ny olona be ty tena ho ty voly eritrereto an'ireny fefy pavy ianao dia anao an'ireny teny mahamenatra sy tena manao ana io lo tsy hoe voasamba anisan'le filakevitra minisitra amin'ny tety faritra io efa natao io tany amin'ny faritra Sofia ary tany oriana azy ary anisan'le ho atao isaky ny 570 andro efa anisan'izany tany amin'ny toerana hafa ohatrany hoe nisy tany Toliara nisy tany Tomasina ary tsy tamin'izao fotoana zao fa tamin'ny fitorana taloha efa anisan'izany fa ilay vokatra aloha mbola izay indrindra le izy eny fitsinjara-pahefana va tsy vitan'ny seho ivelany takan'ireny miala tsiny teny an'ilay voambolana lisy koa nge zay le hoe décentralisation raha fa ohatra zao nisy le atao hoe province misy eo anaty lalam-panorenana le izy fa tsy mbola mijoro zany ara-dalàna tsisy olom-boafidy eny amin'le rafitra le hoe fizakantena amin'ny lafin'le hoe fitsinjaram-pahefana zany amin'le collectivité territoriale décentralisée olom-boafidy matsiny eny raha ny tena marina dia eny dia misy président le chef de province miaraka amin'ny conseil provincial dia ireo zany mivory dia ireo mahita inona zavatra misy atao tanàna manao hoana n'le fandehan'le izy mandrindra ny amin'ny lafiny amin'ny nivon'ny faritra dia mampiaka dia ohatrany hoe mba manara-maso fotsiny nge dia miaro le unité nationale ny solidarité nationale miandry ny resaka souveraineté nationale zany ny ataony aty amin'ny foibe zany resana mantsy izy tokony fa zany ny problème Antananarivo io Antananarivo ity zany dia hoe capitale de Madagascar renivohitry ny Madagasikara dia misy eto daholo ny administration fanapahan-kevitra fa tena hoe tsy arakaraka le madescente fa tena zay zao nahitana an'le izy hoe misy lavaka kely totondro zany hitanao amin'le arabe ny amin'le arrondissement anankiray eo iny rapitso mitatitatra ohatran'ny loha izy raha afaka pitso dia mitatitatra ohatran'ny tsy fantatra sobika izy ambadika izay efa tena mitatra be eo dia tsy vita mihitsy le fanampianana ny lalana nefa raha ohatra ka mino fa mba tokony alina service technique eny amin'ny arrondissement mba mena moyen izy ohatra hoe asina vato kely eny dia mba misy fasika eny dia mba misy mety hoe goudron ray fio eny dia vomba ohatran'le totondro le lavaka eny amin'le arabe ny tanàna dia ny apitsy tonga dia vavao-tapina mba tsy mandany vola be fa vitan'le amin'ny service technique fa zao le izy satria le endriky le zavatra misy eto amin'ny firenena ihany ny zavatra misy hitanao le hoe centralisé centralisme dia ho an'ny Antananarivo daholo dia na zavatra kely tsy mananarary dia lasa mialangalana ny olona ianao dia hoe ny gasy hoe dia tena hoe dia tena tsy mampiana-janaka ny gasy hoe dia tena ray aman-dreny hoe dia tena mahavita miaritra mahita ny zanany manao ladina tany nefany tsy hoe tsisy azo any amin'le faritra tsy hoe tsisy briky any amin'le faritra tsy hoe tsisy dia tena mahavita n'izany satria maninona le fampandraisana anjaran'ny olona lasa mihemotra vokatra le hoe miandra ny avany anosy any Antananarivo satria misy terany fampianarana zany le ny fanaovany hoe mahastable ban ina le siady mahastable ban tseko ampiasaina amin'ny apahany amin'ny FDL dia izany le zavatra misy propagande maivamaivana ihany iny dia fa nefany dia hoe dia tena tsy afaka ahoana ny fampandraisana anjaran'ny olona ho atoerana ao inky dia mety hoe manao fotsiny hoe misy cahier de charge hoe afaka mandray anjara daholy za mako zao ohatrany gaga hoe fa maninona inona le nataon'le ministre efa tsy otsony iny fa loatra ny lasa manao sambady moa izy zao inona le nataony isam-bolana iny
inona reny Tanamaro asa Tanamaro efa lasa manofana bien tanàna indray izy zao fa lasa tsy nitotsony izy taterina tsy nitotsony ka fa lasa asa mety hoe ena afaka nanao andreny zao ohatra mandoko mety tena ankalisiko toto be de ohatra ny manahira ikazely mitoko tontolo izy satria tsisy cahier de charge moa zany ny filaza lesy mety hoe tokony faritony rehefa mantoko sekoly de retony loko retony référence ny loko tsy maintsy ampiasaina am'le izy rehefa manao de zay le izy de afaka manay anjara satria zao itoko zao a mainty milali ny bebetany didy ohatra de itoko zany zao rehefa mba hanana tamberana ndraiky tsahako am'le sekoly na de mandoko an'le tableau noir fotsiny ary de itoko de tsy afaka anao ninina zany satria tsy hena problème vao mikitika eo de hoe inona chef fisiko hoe aza mipingapinga ty inona tsy haiko ny chef zapy hoe inona ny diranao satria itoko zany tsy de zay nge le problème de lasa izany no hita izany atsika io de lasa hoe raha vao tsy hanina manao an'izy a de mifamasa ohatran'ny rambana bengy Madagasikara misy commune fitozato tsy arivo latsaka kely anefa amin'io de tsy karaha tsisy voaray andao ary miaraba allo manao hoe miaraba tompo eo amin'ny fandriam-pahalemana zany a raha ny teny nandrena-pomerina tamin'ny fotoan'andro araky ny tantara sy ny sisa hoe rehefa boko ny vahoaka de milamina ny tany am'izao zany maro ny vahoaka mona de tsy milamina ny tany de faharoa eo amin'le fomba isa-paritra indrindra fa eo fitenenana ohatra zao any amin'ny faritra sasany misy teny azo teneniny fa tianratsy be any amin'ny faritra anankiray ohatra ny tiliara zao tsy azo ataony ny teny hoe masonao io lohanao io momba ny tapany ambony io ohatra nefa nivadivana indrindra fa hoe resaka fanalikana olona zany tena fady any mahafantatra an'izany zao lompony tiliara ka mila mitanana zany mahay fomba mampahendrena isa-paritra sotra tompoko zany eo daholo zany ke mifameno zany ke le mahatonga le izy zay hoe rehefa atao hoe décentralisation mena an'le fahafanany zao hoe ny olona lasa mialangalana satria fa ohatrany hoe hoentina endana amin'ny taingy tamboho fa aterinao ny anina rehefa avy eo zay nge le problème io kely le teny le namana teo misy isa-poko izy isa-paritra misy isa-poko izy misokotra ve micro ohatrany tiako raisana kely tena namana teo isa-poko isa-paritra ozy misy amana ny fombany marina zany satria amin'ny maha leader olona mitondra de mila mahafantatra n'le olona hoentana ao anaty sy ny tantaran'le firenena sy ny foko zany fa tena sarotra satria nitolo ny teny hoe sarotra no mitena sy fa nivava amin'ny teny mpanana didy na de sarotra aza nefa no miteny de hoy izy hoe aloha solavaka mitondra tena toy zay solavaka mitondra teny ary tadidiny olona ary ny olona mitadidy fa tsy apetrapetraponao atao volontsofona korona volotenda teny mandratra de zay le hoe ary herindriatiana mamerimea avadibadiky mipito lela eny sabatra ninona mono lela ozy izy andao zany miaraba eny tompoko manao any salame sarena kely zato daoary misaotra indrindra raha mandalo amin'ny tranjabary any de misy soratra eo ohatrany hoe tsangam-bato be le natao eo mamasina eo amin'ny any eo misy soratra hoe antom-pirenena sy fitiavan-tanindrazana izany zavatra misy zao mety nanangalana an'le tranjabary avy io sa mety nanangodanana an'ilay fanjakana nisy teo aloha zay tamin'izay ametrahana fa hoe mitondra amin'ny fitiavana sy amin'ny ampotoana mitondra misy an'izao de raha mandinika ny zava-misy zany zao hoe mitoetra ve zany teny io hoe firenena zay fitiavan-tanindrazana mitondra tika makaja zany zao io filoham-pirenena zay nametraka any samy mitakitra no mitondra am'izao fotoana zao zao manko ny tenin'le filohan'ny anteneran'ny tokoly iny hoe mianakiny fa tena olona dompana no mitady mitondra an'ity firenena ity de dika zany de hoe
raha io fiatrahan'io tolohan'ny antemerantongio alohan'ny atapera mandana le matoandra misy zavatra kekehany zareo dia tsy fantatra hoe mbola mitondra tikapoany zany ampirenena fitiavaka andrazany zany ny zava-misy am'izao koa mampatehany da ny zavatra ary io tena za aloha zany sur le plan politique anay dia mandray an'le zavatra mity tena manao provocation mihitsy zany le mpitondra am'izao fotoana zao tena hoe tsy tena tsy fantatra dia ny aty amin'ny mpanao politika ivelan'ny fitondrana zany mety hoe miricule kely izy zany hoe pour mieux sauter fa ny olona amin'ny ankapobeny mihitsy zany ny tena ao anatin'izany hoe azany hoe fa ny olona hitona fahefana ange mety misy ny le hoe mpandimby mety relève zany ao anatin'izany dia tratran'le fanampimpona hoe dondona dia aveo koa ny ankapobeny hoe mivovo tena hitako hoe tena fiantsiana mihitsy fongarina dia tena hitako hoe tena ataony fiantsiana promax mihitsy izy fa zay ngamba le frasasa miteny hoe aoka hotony eny tompoko allo miaraba salama miaraba ya io le resaka tsy fandrimpahalemana io ny any tena maka tsy hoe gagatsy no mo am'le lisy fa ny zavatra hitako andeha matoro alorateraka marina dineny titikely anaty lavaka ary amin'ny anariary mbola hita le fitandro filaminana maran'isasira nde manaraka azy ahoana moa tsy ho ahitana io zavatra io resaka tsatokanso tsy anyreny hoe misy any tsy fandrimpahalemana io fa eto tokony tsy haiko hoe ahoana mbola afaka miteny any ve le général abely hoe mba afaka mivoaka alina le itadebese mo général na tamin'ny enao mipetraka atao kadilalana ny ao ambony tafotranonao misy garde du corps dia milamina zay za tena mampimely io ohatrareo karazana ololehibe ohatrareo miteniteny foana momba le resaka filakiavy ministre tao any Majunga mba henona kosa zala mivovoa Majunga mivovoan'ny toliara zao dia efa henona andreo matofoloha dia alohan'ireo mba henona ny any Majunga rehefa mivovoa dia mba henona koa ny any ampianaratoa rehefa mivovoa dia mba henona resaka vovoa henony kosa fa tsika za manao an'izany fa tsy atao Antananarivo toliara ihany por no henony filoha-pirenena mivovoa Malagasy aloha henona daholo rehefa mivovoa ny olona dia henony filoha-pirenena zay manko zao ny ilazana le olona le mitsikera misy vovoa dia aloha avadika amin'izay miangavy ny akademia atsika akademia Malagasy koa mba hiresaka an'izay mba handinika an'izay kely dia vovoa zay hovaina an'izay ny voambolana fitokerano dia mba hovaina anatin'ny giady anatin'ny voambolana Malagasy fa ino fa mety zay fa mety daholo ny izy tenen'ny filoha io dia hovaina koa le 16 plus 3 to 18 dia mety dia hovaina daholo fa mety zay zalava dia samy tena andriamanitra daholo tena enjany zany eny efa le izy mankany nge marina fa mety tsy voatery andeha amin'ny foko ty na ao anatin'le izy fa tsy maintsy mijery hoe ahoana no dia rehefa manontany mpitondra fanjakana ray zany hoe aizy nareo mipetraka aina ny district any tsy manaiky diso fa zany lafon-javatra rehetrarehetra zany za aloha tena mampirisika aloha raha ngah mampianajanaka aloha mampianajanaka zany dia andao ifanabe eo anatin'le izy fa andao zany ve no andevena tsotro be andao zany manahoana manaja sokola izy manahoana fampiarapa fa nomeny tombonandro nomeny le grand tompony tompo sy mpazaka ny fanjaka lay ray masina izy rery aminy ray masina dia tsy maty izy rery aminy ray masina zava-dehibe zany voasoratra ao anaty baiboly zany izy rery ny ray masina ay rangita be dia ay mangita be be dia be zavatra tiana fa izao miteny a dia mamelona teny koa mamono ka rehefa mpitondra indrindra fa faratapony tandre manatsara ny zavatra tenenina tokony tsy be teny fa zay mpitondra rehetra teto dia teny mampiala azy dia mato tsy ranana ny teny hoe tsakitsaky zato arivo teny kely fotsiny zany fa mainga tantanàna vonga ndreny anankiray tsapao ny herinareo ao mitsapa ny heriko nareo mbola misy koa ny totovana dia izy any vitsy mikitany rery fa le teny tenenina dia fa voatra zany koa ty fitondrany ty io zavatra tenenina fa itsika namerimberina zany fa izy any izaka ny zavatra tenenina dia ny anazy zany averiko le omaly fa misy tezitra maty tsika hoentin'ny fofotsaka fa jerevy ny zavatra misy realite iny
inona ny heritsika marina fa tsy tonga le fitondrana fa ampihery ve io hoe hoetim-po fotsiny eto dia miantso rapitso dia miantso androany dia baondo dia rehefa ety fanambarana hery firaisakiny aiza sy firaisakiny io ohatra ny tafiditsy le fampizarazarana koa raha ty amin'le famerana tsy haitsy hoe namoty miady ireo na ahoana tsy haitsy hoe ankakily le olo dia ahoana moa ny aresenao an'io protsista illegalisity mandrapa fahefanana iny io araka ny teny misopirito teo miteraka zavatra petepety tsy misy tsony miera sy natanatohatra simba ny atanatohatra baretoro mandroaka kitana hoe zavatra misy teto zany mandika amin'ny teksty mbola afaka toy izany zay rehefa avy eo fa zay mihitsy koa izy le hoe tsy voatery andeha amin'ny fo za aloha tena hoe mbola manana toerana ngeza be mihitsy ny resaka fanabeazana manoloana an'le zavatra misy diavin'ny firenena zao fotsiny zavatra marina ary tokony fahalamanana ny ariary a tsy arakaraka le zavatra mitranga ny États-Unis le hoe mety fa ny ariary zao a ohatra amin'ny euro 10,000 tsy mahazo aina mihitsy zany tsy mahazo aina mihitsy ny ariarytsika sepotra be ny dolara dia tsy lavitra an'izany mihitsy ko ao anatin'le izy dia inona le atao misy resaka toe-karena zany misy resaka toe-karena zany tosika raha toe-karena eto amintsika mandalo fasarana be ny délestage tsy mety sitrana hatramin'izao tsy hita ihany zao hoe amin'ny fotoana mahabetsaka ny rano ve no ampiena le délestage mba tsy hampisy azy tsony mbola misy zany dia ny fiarin'ny olona zany dia tena tsy hisy amin'ny ambanindainy mihitsy tena hatrany amin'ny fakany inona le iran'le aniny tiako ianao hoe hatramin'ny farany eto anahoana ianao hoe miarabe maro rangaha misy nalevy zany dia amin'ny ambasady anankiray ohatsotsonombo le ambasady dia gaga misy ambiay zalaretika maharaka tsara amin'ny bokoty Madagasikara miary reto izy dia manaky tena gasy ary tsain'oloatra ny tainin'otrany notry ny elika raha ny aminay zany tsy vita mora foana raha ndraiky tsy vita mora foana marina olombelona zao hoe président république izy manalika olona ohatran'iny dia ekena fotsiny dia iny an'iny izy reto fitarina filaminany reto izy dia mieny fotony dia manaiky fotony dia misy miteka koa le olona izy mampininina dia gagatra lafa ay tena araka ireo vahiny reo tsara mihitsy tena tika zany hoy izany ianao président mbola teoko eny président na tsy mifidy anao ary aoky ianao mba ialatsiny avahoaka malagasy ianao ke tsy mpanohatra any nataonao alika ohatran'le fa vahoaka malagasy iny no alika ohatran'ny akyainao atsaroa tsara fa indroa ianao zay ny analika ole vovo zany dia alika ny dikan'izany fa tsy zany tony zany dia mety eta tsara fa niozina mahazo anao aloha zay olona mahiny dia manozina daolo marina zay zalafa dia misaotra indrindra ady ny fiatomboan'le ny voany iny resaka iny le tokony fahalamanana ny amin'ny toerana tena hoe manana ny asiny sy ny tantarany teo amin'ny hoe fanjakana malagasy satria tary anaty rova tary tao anatin'le fitokanana le hoe lampamasoandra ny atomboan'iny resaka iny voalohany ny voan'iny ampabe maso eritrereto hoe zany toerana zany zany amin'ny lafiny ara-tantara sy ny hoe asiny dia tsy haiko le odania ary aty miondrika fotsiny ao anatin'le izy andray satsia izy miaraka allo manao any salaminareo e salamo sika vaovao maresaka hono rehetrarehetra zany moko ngafo laza daholy le misy teny teo hoe afady vodio iny lela afady vodio iny pitony lela vao teny tenareo hoe dia mieritreritra hoe tsy teny tsy ambiny iny nataony njarainy iny efa fandroana izy hoe izy nanao an'iny teny iny ary efa niteraka polémika be le tamin'ny 2023 fa fanahinina ny teneny mahitsiny iny ary reny zany mamaritra ny toetrany fa izy dia olona provocateur ary efa hitantsika hatrany amin'izy vo tamin'ny 2009 le iny toetrany iny tena izy tena tsy menaka miprovoquer mihitsiny mandranitra dia toetran'ireo mpitondra rehetrarehetra ireo mahitsiny reo mandranitra fa ny anarany tiako ampitaina antsika fotsiny dia zay hoe efa tsy tokony ho taitra amin'le zavatra ataony tsontsika satria le zavatra mitranga dia zay tsika marary fo tsika tokony mialatsiny tsy alatsiny aminao zany io ary zao no teneniko amintsika mpiainy rehetrarehetra tsika rehetrarehetra malagasy mihitsy ny vazany nanalika gasy
dia izy manalika antsika io izy io izy miteny hoe tsisy malagasy enany rano izy eny nanalala izy no nangataka taratasy tany vazaha tany fa tsy gasy izy nanala le mamalagasy anazy tefa vazaha io teny vazaha zany ino moa napatonga niratsika malagasy malgasy salgasy zany hoe fanalikana nataon'ny vazaha atsika no nanomezana an'io anarana io de tsy gaga satria frantsay eny io raka asa vidinareo zay fa frantsay io raka io fa de milamina fotsiny tsika efreny nataon'ny olona tsika inona ary le fotoana fetitsehany fiampipo zao de tsy eo le ampipo tsy menimenina atao amin'ny anina to fotsiny de mampatsiaro an'le namana coopérant zay zany vazaha io mako mahampiasaina any le teny zareo mba hifankazahoana tsara hoe le succès ne vient pas facilement il faut de la patience de la détermination et beaucoup de sacrifice de le faran'izay mihitsy tena resahana ao anatin'ity volana mars ohatran'izao zany hoe tena malagasy nyjo tena sacrifice be zany no anotandrazana ary zalahy tany amin'ny 1947 sy ny talohan'izay 46 tantany efa nisy daholo niketrika rehetrarehetra ary tena hoe ny tena fitiavana nitandrazana zay le izy a de tena hoe mila faharetana io de misy détermination io de zay zany izy mila sacrifice le sacrifice io de raisaky ny olona rehefa mahatra velona ary britaoko sacrifice nareo aminao fandananao makasisiny koa tena za zany misy valeur tena hoe mila ifampitana ihany amin'ny zavatra nitranga zany sy ny aina zany mety ho tantara ny ainatsika amin'izao fotoana zao raha ho antsika tanora zany fa reo ray aman-dreny ny aina an'le siny mbola misy vitsivitsy amin'izy ireo zany mbola eny hoe ahoana zany tany tolom-panafahana hoe tena ny alana de eo ambany vahoan'ny mpanjana tany ndaloha lasina anao miaraba tompoko salama tompoko miaraba tena sahirana kely ary nde tena tale antsy teo ohatrantsy tsy henoko tsara le izy tena efa manao kasika mihitsy hoe menanao io a fa tsy voaraiko tsara le matapatapaka le izy somary ratsaratsy kely inina ndalo miaraba tompo manao tompoka manahona tompoko miaraba manteny tokely fa voalaza le olona talohan'le teo mihitsy le provocateur sy karazany fa ny anazy zavatra naisy teneniko hoe tena misy semtante hoe janvier 203 mbola nao fantelo izy mbola nao izy vosy karazany fa tena marina zany zavatra zany tena fananina ataony hoe ahitana hoe tena manao nangasa tena fananina zay zavatra iny raha za aloha satria zay mo miazo telefonety mety misy marety zavatra tsy zika fa raha iza no manana radio sy karazana famakafaka politika ohatranareo fakafakako mihitsy izy de izy nday namerenana zay tenin'izay sotra tompoko ie fangano vita le mivovo fa le misy resaka dondrona koa hoe zavatra tena olona amina institution dolo ingeny miteny an'izy fandraisantsika hoe tena hoe ohatra ny miaka raha nitao le tenenana foana ao miaraba tompoko salama e miaraba tompo radio manahoana nena zany mba tika neta fotsiny le momba le raha fanjakana marina le teny le nambara teo atao hoe marary fotsiny tika fa hoe fa setsony filoam-pirenena misy mpanolo-tsaina sa misy inona fanakay zany mpanolo-tsaina de tifikenenina manaraka momba n'le fandripalemana eto Madagasikara avy any amin'ny fiarahamonina mihitsy ny simba satria am'jeren'ilay vidy loatany ato masiny de mbola misy posy mandalo misy olona mandalo fa de repotsiny le de normal na raha ohatra ka tsy rarahiny lasiny olona fa mivovony malagasy misy raha tsy mifanaty tsy miray sainako atao de avo mahera reo tena amin'izany zavatra zany tsy mba ho ihany fiarahamonina zasina ahoana be dehibe ny ao anosy be ao amin'io tsenana anosy be io meany radio raha tena aizana ao anaty tsena be ny sotra toka tsy mba le fiarahamonina satria raha mivary ray gony ianao anosy be de tsy ampiroko lao tompo de mila mailo nareo zany zany fatapa de zay tenenako an'izany fa nareo mpivarotra vary anosy be reo be dehibe maly marena nandeha tany de efa nizaka ny antso aho maly marena fa tafiditra de
terifesa hoe zavatra ohatran'izany dia ny velomana dia io nefa ny ratsy atao tsy maintsy misy farany tsy hoe manozana anareo fa aza rarotinao anatin'ny fahantrana sy ny fahoriana avoaka malagasy vary ray gony ny vidina dia tsy afo 3 kilao 4 kilo 2 kilo farafahakeliny nefa digony am'izay tasahatra zao dia izay le resaka fiarahamonina hoe izany ny fomba fiara vidy tsaramaso ianao ray kapoka afasanao le tonga fiatrano tapakapoka resaka fiarahamonina zany ny tsy ampy sy fanabeazany eto Madagasikara dia isika samy isika raha eo no famony dia fara ny vonoany mpitondra raha eo dia fiarahamonina no tsaboana fa tsy mifampatahoana miainga misy-ambatan'olona ihany koa le izy fanovana toe-tsaina zany le izy nge zay nge le hoe mila misy le fahasahina koa le fitoroany ohatra zany zao andraikitra amin'izany ministera no aminatin'le hoe misy ataona dia misy ny fanamarina ny fitaovam-pandanjana sy ny fitaovam-pamarana dia misy barao manokana bureau de norme zay manana ny foibeny hitsesoarano dia io ve zany mahasehana ny Madagasikara manana maso iovo izy miaraka ministeran'ny varotra manerana nosy dia zay nge le mahatonga le fanamarina jerena vata am'izany satria tokony misy le ohatran'ny bloqué le ao anatiny reny le vata am'izany tsisy le mizana mihitsy ny mandeha ila ny lela am'izany moa filazany le fametrahana le zavatra olanjany ny sasany afaka vita plastika tsisy fantatra tsony taraziny zany rehetrarehetra zany eo daholo tokony manana fahasahina mitoroka satria zay hoe atsy ananinaty zay tompoko dia mividy vary dia ohatra zany satria misy misondy io vary io misondy hitanao le tsondoron-dalàna le ohatran'le zavatra kely ohatra mipozina lantiroara vy kely iny tsisy io tonga dia mikorisany anaty anina le izy dia misy misondy le vary le sondaziny sondage le fisondazina le vary moa tsy ahitana hoe vary fotsy sa vary mena sa vary ina dia isaky ny mandeha eo mandeha tsikelikely eo eran'ny tanana eran'ny tambatambatra le izy kalao ny afarany dia iny mila fahasahina mitoroka ianao zany any anatin'ny dia manao latsaka tapoka latsa tapoka ve filazany hoe tonga tapoka reny le misy commissaire de commerce sy ny etsetra reny zany koa ndry mpiaran'izao mpanjifa ohatra misy olona mividy vary am'gony igny dia tsy ampy aminy kalao le izy rehefa tonga any an-trano mba hajereo fa zany zavatra zany fa mety fanontaniana mpanjifa zany lotsy voazaony zany zany va raha mividy tsaramaso 3 kapoka dia 2 kapoka sy fefany inona mahatonga le izy ngezabe ny akabeny varotra le tsy fantatra tsony le fikafika vatsika aloha mahefika manahoana tompoka manao ane nareo amtoko raha eo eny tompoka avake sorano ihany le miandro amikasika ny fandipanemana fahitako azy raha tsy miverina amin'ny fotony misy zay resaka fandipanemana zay tena tsy tavavoaka tsony tsika satria miantony manko dia ohatran'izao ny fiarahamonina ihany mahalala zay manodidina azy satria izy ireo no mahita ny mivezivezy sy mivoaka ao amin'ny teo anazay misy atsiraray azy ireo ny zavatra hitako zao zany zao hitako hoe mitaikatanteraka anatin'ny fiarahamonina lay fahantana lalina eto Madagasikara ohatrany hoe mitady mamboly voky tsy mamboly voky ny afankasika amin'izao fotoana izao dia zay anisany antony mahatonga anay tsy fandipanemana aloha satria sahiana tanteraka zay vahoaka ny fitazony filaminana eny manao ny asa azalana ihany izy ireo kanefa ny amin'ilay tsy andraikitra tokony masono tanteraka ny zavatra hita ankehitriny fa vahina amina zavatra ataoko hoe mety matika kely le teniko hoe tsy divisy ilavana azy loatra mikasika an'ilay faharoa dia mikasika an'ilay hoe conseil des ministres raha ny Majunga amiko ohatrany hoe nahita an'ilay indivy ilay chiffre mivoaka mikasika an'ilay hoe mission ana premier ministre sisa ohatrany hoe fandanimbola mbahoaka ihany no fahitako azy inona ny tadovana azy eto Antananarivo inona ny tsy ampiasana an'ilay atao hoe teknôlôjia amin'izay tamin'ny fotoana zao
tafiditra satria tania manko isan-kerinandro fa azarana le izy fa tsisy voarakitra ao anaty didy le hoe isaka larobia ny fanaovana conseil des ministres omaly ny alarobia raha ny tena izy zany hoe larobia afaka natao zany afaka ny alohan'ny nandehanana anakany fa ohatrany izay moa zany le tena satria miara-mirona any daholo zany nefa raha misy déplacement na autorité anankiray de efa mandeha ao daholo ny garde du corps ny protocole inona de efa tena logistique de efa mandeha aloha le tombokandro iny ry toko refa alomana mandeha le tombokandro iny am'le hoe indemnité de représentation sy vitan'ny ray andro andro mety ahony faran'ny herinandro tety aman-danonana fa amin'ny lafiny anankiray zany mba hoe ny hôtely ny mpivarotra sy mba misy kely mba mipitiny kely hoan'ny ana tanàna zay ndray zany raha jerena amin'ny lafiny ilany hoe tena mba eny mba mitondra vola kely hoan'ny ana tanàna izy zany le anina le izy amin'ny lafiny anankiray fa amin'ny lafiny faharoa le hoe volam-bahoaka aloha satria izay no lany ao anatin'le izy ary engany mba tsy hoe andao zay andefa valymarsa ko de mba mitsangatsangana fenofeno kely eny amin'ny petite plage sy ny eny amin'ny antsanity sy ny eny amin'ny bory sy ny eny amin'ny plage touristique eny zany ngelolalana zao mety efa